somary ova endrika kely ny fandarantsika amin'ny tindra mitoraka ity tsy takany mahazatra ny anarantsika ny fitezam-pavitra ataon'ny filohan'ny fikamanana apokalypsy eto Madagasikara ny renareny pasteur Noël Mivady fa ny etsika izay nokarakarainy ny rantsana oliva sy ny rantsana pandalina eo anivon'ny fikamanana apokalypsy eto Madagasikara midera azy vita baka io no anisan'ny lohahevitra nanompanany ireto rantsana roa ireto ny fampisehoana hira ra-pirazantsara nanasan'ny VSF ny les Adelines ary ny groupe bref ty farany moa izay fantatra fa dia tanora eo anivon'ny fikamanana apokalypsy eto Madagasikara no navondrona iray ka dia nanambatra izay talentany men'Andriamanitra azy ireo izay fampisehoana izay mitanterahana tetsy amin'ny foibeny apokalypsy etsy Ambodon'ny Sotry manomboka manana ny maizy azy ary miezaka mampiseho ny talentany men'Andriamanitra azy ireto groupe bref reto amin'izao fotoana izao fantatra raha teo fa dia saika tanora avokoa izy ireto no nitsongaina ao anatin'ity groupe bref ity hoarantsika avy hatrany angamba aloha ny ampany tamin'izany fampisehoana izay mitanterahana atetsy amin'ny foibeny apokalypsy tetsy Ambodon'ny Sotry ny alahady 27 Aogositra 2024 lasa teo. Satrambava rano ihany fa ny manetsa be mbola ho avy raha ataondray mijery iny midera azy vita baka andiany voalohany iny everina fa dia ho tsaratsara kokoa noho iny ny andiany efa zay ihany koa tokolasy tokovavy no malaka toy tanteraka
ny fandarantsika tamin'ity fotoana tsy hainao ihany fa arahanao tsy tapaka eto amin'ny télévision jery isaky ny alady ariva amin'ny noro ka hatramin'ny 7 ariva ny fampianarana ny bokin'ny apokalypsy arahana amin'ny ray aman-dreny pasteur Mayol.